miaraba ny mpanaraka fandarina rehetra manerana Madagasikara sy manerana zao tontolo zao antso tsotsotra arak'izay tratra moa zany natao androany fanentanana ny olona noho ny tedra raha misy eto amin'ny firenena zay raha mahita fa tsy rariny intsony dia zay makamefy be anay vahoaka miamy fiainam-bahoaka ary tompony te handray tanana ny vatana ny tolona nisy nanomboka tamin'ny 2009 fa bodiny amin'ny filoham-pirenena Makavalona eto Tanindrazana dia mifamory zay zay tratra antso teto androany dia nitapaka teto androany dia tsotra fa no faneho-kevitra eny Analakely izay manomboka amin'ny Alarobia ataondro amin'ny ray ora ka hatramin'ny amin'ny telo sasany ataony foana io faneho-kevitra io zany eo amin'ny tsangamaton'ny Ralaimonga mandritra izay fotoana amalin'ny ray aman-dreny ara-panahy ny fangatanay dia inona moa ny hevitra vozina eny amin'izany dia tsotra ny hevitra vozina ny kaimefy be na Tsimondrany eny zay vahoaka tonga saina rehetra ka afaka hanampy azy dia ny hoe fanohanana ny dinika izay nitarihan'ny FFKM nanomboka tamin'ny 20 aprily sy ny 2-4-5 me teny vato izay tarihan'ny FFKM dia ny fampionana ny dinika ataon'izy efatra amin'ny rahalahy eto Tanindrazana io ihany nitakinay alohan'ny fifidianana rehetrarehetra izay misy eto Madagasikara dinika fampionan'izy efatra amin'ny rahalahy eto Tanindrazana aloha dia eto Madagasikara eto Antananarivo no takinay rehefa miresaka ireo mifanaraka ireo amin'ny zavatra tapaka teny CCI vato dia zay no toanana vahoaka menga aty Tsimondrano sy ny kaimefy be zay mpanaradia aminy zany hoe zany tsy misy hevitra vozina eny afa-zay fanohanana ny FFKM zay andray tanana ny rahapirenena satria ray aman-dreny ara-panahy ireo naiza toerana amin'ny faran'izay kiziky indrindra misy fisolotenan'izany FFKM zany zay ny heverinay fa ray aman-dreny afaka hitarika sy amahan'olona eto Madagasikara manomboka ny Alarobia raha ka misy indrindrandrindra mihamafy foana zany amin'ny fahatongavan'ny zika eto Madagasikara sy an'izay fotoana heverinay famapety azy fa ny kevitra malalaka tsotra milamina nataony eny satria na zava-maneno raha tsisy eny dia atomboka zany satria famarinana ny joronay ka etsonay amin'ny vahoaka malagasy rehetra zay milaza fa leo na miantso na amina radio na eny amanjery samihafa milaza fa leo dia miantso azy zay anampy anay anaradianay anosika azy fa io ihany ny lalana sy vahaolana tokana sy ny filaminana sy fanavotana ny Tanindrazana eto Madagasikara dia misoratra